Shalom, 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 marhaba zika rehetra manaraka ao amin'ny YouTube sy Facebook. Anohy an'ilay cours natomboka tamin'ny voalohan'ny nanombohan'ny herinandro azafady mikasika ny fampidirana na ny akdama, ny alaha mikasika ny metilaty adaim na ny fanasana tanana sy ny birkat Amazon ny Benishrai. Ity zany a bokin'ny Benishrai. Dia efa nanokatra asika, efa nanomboka ity tapany voalohany ity no efa vakitsika. Dia ho an'izay mbola tsy nahita, manasa anareo mamerina na mijery an'ilay cours fa amin'ny tika zany zao anohy eto amin'ity paragraphe iray manaraka ity. Fa alohan'ny hanombohana, shalom shalom Rabanit anamonina moa zany hitako ato amin'ny studio, dia ho an'izay manaraka koa Bezat Hashem Abi aina fantatro manaraka sy ny fianakaviana rehetra ao moa sy izay manaraka ny Bezat Hashem marhaba antsika rehetra rehetra. Misy alohantsika manomboka raha tadiditsika zany le pasoko na le verset na le toko le andininy nalainy Benishrai azahoana anazavana an'ilay lalàna mikasika ny Netilat Yadaim izay ho inarantsika amin'ny herinandro manaraka Bezat Hashem anomboka antsika raha ohatra ka vitantsika androany ny fampidirana na ny Hakdama. Dia alohantsika miditra zany tiana mila tantarina zany inona le pasoky. Le pasoky hitantsika eto ity vetivety. Lochen avde Moshe bechol beti ne'eman hu. Tsisy olona tahaka ny Moshe hozy izy, Moizy, izay mitoetra atao amin'ny tranoko, beti, tranoko, izay azo atokisana, nametrahana toky, ne'eman hu. Dia andeha amin'io pasoky io mihitsika azahoantsika hoe aiza zay andininy zay, inona ny zavatra nitranga teo aloha matoa Hashem milaza fa hoe Moshe no olona azo atokisana indrindra ao amin'ny tokantrano Hashem. Dia io anatin'ny Bamidbar, parashat Be'alotecha, izay zany parasha amin'ity herinandro ity. Dia eto zany le izy. Vakitsika izy ka hatramin'ny le pasoky hitantsika eo. Bezat Hashem. Shalom shalom ho an'izay manaraka ao amin'ny Facebook tsy hitako izy io fa Bezat Hashem. Afaka manoratra commentaire koa raha misy fanontaniana. Satria tonga dia tazako ato ny commentaire ao amin'ny YouTube zao ity. Bezat Hashem. Dia zao zany hozy izy. Besiata d'Ishmaïa. ותדבר מרים ואהרון במשה על אודות האישה הכושית אשר לקח, כי אישה כושית לקח. Ary Miriam sy Aharon izy dia niresaka mikasika ny Moshe. Eto amin'ny teny frantsay na dikan'zareo médire, médisance zany ohatran'ny hoe mifosa. Nefa
eto izy zao Medaber niresaka ina zany dikan'izay mitovy ihany le endrika le hevitra azafady a fa teo zany a Miriam sy Aharon izay rahalahy sy rahavavin'ny Moshe dia niteny zavatra mikasika aminy momba azy zany a natsoina hoe lashon hara na fitenenana zany hoe miresaka mikasika ny olona anankiray tsy eo amin'ny masonao le olona fa resahanao izy na amin'ny zavatra tsara nataony na amin'ny zavatra indrindra ohatra hoe miresaka zavatra tsy nety nataony zany a hitantsika hoe inona ny vokatra nataony Hashem mikasika an'izany fihetsika zany amin'ny nefa reo a rahalahy sy rahavavy Moshe Moïse inona hozy izy hoe satria hozy izy a vokatry n'ilay vadiny Moshe izay antsoina hoe Kushite Kush taranaky Ham inona dikan'izay Moïse nanambady vehivavy avy ao Kush taranaky Ham alohany nanambadiany Tsipora izay zanaky Jethro izay Medianita izy zany izy tsy miresaka ny vadin'ny Moshe faharoa fa vadin'ny Moshe voalohany izay antsoina hoe Kushite izay avy any amin'ny tany antsoina hoe Kush Kush le zanaky Ham satria Ham nanana zanaka efatra Ham zany na Sham izy moa zany rotra dikany hoe Sham le zanaka anisan'ny zanaky Noé de Sham nanana zanaka efatra Mitzraim Kush Kanaan sy Put de inona zany ny zany vahoaka rehetra mivoaka tamin'ny zanaky Kush de antsoina hoe Kushite Kushite izy vehivavy Kushi izy lehilahy inona zany tiany teneny eto avy amin'ny alalan'ny satria hozy izy Moshe nahaka vehivavy avy amin'ny vehivavy Kushite na avy amin'ny Kush de zay hozy izy natonga an'le faminaniana nataony Nadav et Avihu satria inona ty mila resahana kely a nisy kely en fait ohatran'izao le zavatra i Nadav sy Avihu zanaky Aharon nanao faminaniana hoe Moshe tsy hiditra ao amin'ny tanin'ny Eretz Israel satria zay fotsiny zany enin zareo de enin Miriam sy Aharon le zavatra hoe nisy nanao faminaniana hoe Moshe zany tsy miditra ao amin'ny tanin'ny Israel de nametraka fanontaniana ry Miriam sy Aharon mifampiresaka hoe fa ahoana koa zany zavatra zany satria tsika rehetra zao hiditra any amin'ny Eretz Israel fa maninona Moshe Moïse le nitantana antsika nefa izy hoy izy no farany avo indrindra izy indray tsy tafiditra ao zany izy ny faminaniana de manontany zany zay le fanontaniana voalohany zay anaty Midrash miresaka an'izay Midrash zay le tantara afa mety milova-tsofina fa tsy hita anatin'ity voasoratra Torah voasoratra de inona hozy izy ny anton'izay zany reo zany resaka zay zany izy manomboka miresaka amin'ny fiainan'ny Moshe zany zao Miriam sy Aharon zay ny antsoina hoe lashon hara raha vao miresaka amin'ny fiainan'olona de fa zavatra tsy azo atao zany de zay hozy izy hoe satria hozy izy nanambady Isha Kushite na le vehivavy avy any amin'ny Kush hozy izy Moshe zay na tonga anazy tsy tafiditra ao anatin'ny Eretz Kush Eretz Israel satria zay fotsiny tazany zareo akoatran'izay tsy ohatran'ny hoe tsy nahita zavatra hafa hoambara mikasika an'le anton'le tsy nazahoan'ny Moshe hiditra ao amin'ny tany Israel fa zavatra amin'izay mila manokatra boky satria eto zany tantara fotsiny fa aleoko tohizana le zavatra de hozy izy Vayomer harak ach de Moshe diber Hashem halo gam banu diber vayishma Hashem ary niteny izy hozy izy est-ce que ary Hashem aveo izy le Hashem tokana niresaka tsy niteny tamin'ny Moïse azafady avy amin'ny alalana Moïse fotsiny veo izy no resahany Hashem atsika koa nefa hozy izy afaka miresaka amin'ny Hashem zay hozy izy Aharon tenin'ny Miriam sy Moshe Miriam sy Aharon azafady izy dikan'izany hoe raha ohatran'ny zany hoe mapetraka ny teny zany zareo tsika koa ne manana dingana antsoina hoe faminaniana satria
Miriam sy Aharon mpaminany kory zareo, fa Moshe no mpaminany lehibe indrindra, ny lehibe kokoa no izy roa. Fa teo zany satria naheno an'izay faminaniana tenenin'ny Nadavy avy io zanaka Aharon, mila fantarina fa amin'ny dingana io, tamin'io tantara io, ny saika zanak'Israely rehetrarehetra nanana dingana mpaminany. Tsy haiko na azontsika zany dingana azon'zareo zany. Shalom shalom. Shalom shalom. Abi Joshua. Shalom shalom. Tonga soa. Shalom shalom Rav. Shalom shalom. Shalom shalom. Dia zay zany tokony raha ohatra zany hoe tsika zany mamaky an'ireto parasha reto zany tena marina, ohatran'ny hoe mamaky fotsiny dia vita iny dia miandry ny parasha manaraka. Fa raha tena hoe maka fotoana ka mijanona mihitsy dia mamaky tsara hoe inona ny tiany tao raha ty ambara, inona ilay tsiambaratelo ao anatiny sy ny tantara izay tsy voasoratra fa voatazona anatin'ny voatsofina. Zay no ianarantsika eto hoe fantaro fa tamin'ny nisy hery lehibe zany Moshe nitondra vahoaka rehetrarehetra nanana dingana antsoina hoe faminaniana. Vahoaka rehetrarehetra misy an'izany faminaniana. Dia nefa matoa izy mahavita nampiakatra ny vahoaka be dia be, marobe amin'izany dingana zany, mila olona avo nanatanteraka sy nitondra an'izay dingana izay faran'izay avo indrindra. Zay no olona afaka mampiakatra ny vahoaka amin'izay dingana izay. Dia zay nahatonga ny hoe Nadava sy avy io zany naheno niteny laza fanambarana, milaza faminaniana mikasika an'i Moshe. Moïse ozy izy, Moshe tsy hiditra amin'ny tany Israely. Dia vao naheno an'izay Miriam sy Aharon, indrindra Miriam zany tena nitondra an'ilay resaka. Ozy izy tsika koa anie mpaminany, tsy amin'ny Moshe rery no Hashem no miresaka fa tsika koa afaka miresaka aminy. Zay zany ilay tantara eto dia soatoizana indray. Vegam banu diber, miaraka miresaka amintsika koa izy Hashem vaishma ary mihaino koa ary izy Elohim, zavatsy Elohim, yudke vavke. Veaish Moshe anav meod mikol haadam asher al pene haadam. Fantaro izy kanefa Moshe dia olona faran'izay manana ny fanetretena lehibe indrindra eo anivon'ny olombelona rehetra. Mikol haadam, ao amin'ny olona rehetra. Ary tsisy olona nanana an'izany dingana an'izany hoe fanetretena zany teo atapin'ny tany, teo tontolo zany. Kol haadam, mipne Adam, eo ambonin'ny tany, zay tena izy, eo ambonin'ny tany. Dia inona amizay hoy izy? Vayomer Hashem piteom el Moshe ve'al Aharon ve'al Miriam tseu shaltechem el ohel moed vayetseu shelashtam. Zao izy izy tonga amizay izy Hashem satria naheno an'ilay médisance na le lashonara na le fitenenana miresaka mikasika an'i Moshe, dia nasainy Moshe, nasainy Hashem, natsony Hashem Moshe, Aharon sy Miriam ary nanome fotoana amin'izareo izy tao anatin'ny tranolay. Tranolay ngambla Moed. Vayatsu dia nivoaka zany izy telo. Inona amizay zany tranga. Vaydaber Hashem بعمود عنان ويعمود بتح هأهل ويكرا أحرون ومريم ويتسعو شنهم. نيد نتو ناتني أونو غنت تسكوي عنان أنا زاني كولون بتوني إيركا فهم بتوني تسانغن ليزن عمود تسانغن ويعمود بتاعت أرنسانغن تو ناتن توزي zany nisan'ny Hashem. Dia nitsangana ary nitoetra teo alohan'ny fidirana anatin'ny tranolay. Ary Aaron sy natsony Hashem zany Aaron sy Miriam. Dia nivoaka izy roa. Zao amizay vayomer Shimona devaray im yihye nevi'echem Hashem mar'e elav et vada b'halom adaber bo.
enoy tsara ozy izy Hashem ny zavatra ambarako anareo zao. Anareo ozy izy manana dingana faminaniana, fataro fa ny faminaninareo mila anareo matory ary avy any amin'ny tsindrimandry, avy amin'ny alalan'ny tsindrimandry no ahitanareo faminaniana. Voalohany, misy dingana eo, eo kôdy ngeza be. Io mahatonga ny hoe anatin'ny Shalom. Tsika ny resaka antsoina hoe tsindrimandry tamin'ny kory voalohany ary manasa ihany ho an'izay mbola tsy nahita an'iny kory fampidirana an'ity alafa ty, manasa anareo miditra any. Fa manaraka an'iny satria ao misy karazana ngamba mbola variantsika izy avy eo fa andasa aloha tohizana izy. De Shalom adaber boz, any anatin'ny nofo izy izy avy amin'ny alalan'ny nofo sy tsindrimandry zany no miresaka aminareo ozy izy Hashem. Lochen avdi Moshe bechol beti ne'eman hu, ty ilay pasok nalainy Beny Israel. Fa tsy ohatran'izay kosa ozy izy fataro mikasika an'i Moshe, satria Moshe ozy izy ilay olona azo atokisana izay nametrahako toky ao anatin'ny tranoko, anatin'ny ohel zany, ohel mohed. PLP adaber bo, zao ozy izy rehefa miresaka aminy tsy mila matory izy fa tonga de izy io miresaka PLP zany vava miaraka amin'ny vava, ino dikan'izany na mpanima alpanima mivantana, ataontsika hoe mivantana ohatra hoe adikany izy. Rehefa miresaka amin'ny Moshe zao izy mivantana. Maninona zava-kely fotsiny za tsy te hitralala amin'izy ny karazany misy zany karazana mpaminany rehefa mahazo faminaniana izy zareo mila matory na ohatran'ny hoe tsy mahatsiaro tena satria raha vao mahatsiaro tena zareo ka tonga Hashem miresaka amin'ny zareo fotsiny de inona mitranga tsy zakany zareo le azavana de maty tonga de miala tampoka. Zay le hoe rehefa misy ohatra zao hoe tantara be dehibe hitantsika ao anatin'ny Neviim, rehefa misy olona anankiray fanena fotsiny zareo amin'ny anjely de inona tenin zareo latsaka mapetraka amin'ny tany ozy izy ny tare ary miafina tsy hijery tsy hitazana satria mazava loatra le fahazavana, lazavana mitsilo ataontsika hoe mivoaka amin'le olona. Nefa reny anjely fotsiny. Tsika zao miresaka ny Hashem. Ka ohatra zany ny Hashem miteny, tsika zany tsy mijery fa amin'ny fitenenana, feo fotsiny ny eny de azahoan'ny mpaminany sasany an'izany feo zany mila matory zareo. Anatin'ny nofo zany ohatran'ny hoe misy filtre mba tsy ho matanjaka be loatra ilay hazavana satria tsy ho zakany zareo. Fataro izy fa Moshe tsy mila matory izy fa tena miresaka mivantana amiko satria zakany le hazavana lehibe. Iny dikan'izany matanjaka ny kelim, matanjaka ny vatany, madio ary io le resantsika teo ho avy amin'izay tsika, madio tsara ny fony sy ny sainy. Zay le hoe nitatsika tamin'ny tamin'ny tao aloha teo ny fo sy ny saina dia antsoina hoe echal, zay ny nampianarin'ny Beny Israel. Ny fo sy ny saina dia echal na varavarana azahoana inona, idirany inona, Shekhinah na fisiny Hashem eto amin'ity tontolo ity. PLP adaber bo umare velo bechidot utmunat Hashem yabit ou madua lo yeretem ledaber be'abde Moshe. Ary fatariko izy izy fa tazany Moshe mihitsy za hitany tsara, tena mazava tsara ny fahitana anahy nefa ny tena marina ny olona tonga de raha vao mahita ny Hashem zany sanatria zany de tsy madio ny fo sy ny saina araka nazavain'ny Beny Israel de fatary fa tonga de vitany anazy. Tsy vita moa zany fa miala izy tsy zakany le fahazavana de miala ny fanany. Sina azafady shalom shalom koa rabanita Yeshua azafady fa tsy niaraba za teo azafady. Shalom. Shalom shalom. De nous avons pas de fataro ozy izy. Anareo zany ozy izy mahafantatra an'izany nazavaiko aminareo zao ny dingana misy an'i Moshe ozy izy Hashem izy tsy mitovy aminareo nefa nareo mahazo koa faminaniana. De fantatrareo nazavaiko aminareo tsara zao izy ny tsy mampitovy aminareo sy Moshe. De anareo ve ozy izy masa miresaka manao lashon hara amin'ny Moshe izay mpanompoko avdi le daber be avdi be Moshe
averiny sao dia tsy fodemiritra anareo olo-kafa le hoe mpanompony Hachem Moshe resahanareo zany hoy izy Moshe hoe ohatra ty Moshe ty olona mpanompony zay ny teneniny zareo teo satria hoe nanambady olona azavany an-kosy izy dia zay mahatonga anazy tsy maty tsy tafiditra any Eretz Israël miresaka zavatra mikasika ny olona anankiray fatary fa reo olona io izy mpanompony Hachem zay zany fampianarana eto mpanompony Hachem izy ary nametrahana Hachem matoky inona ny zavatra mitranga anareo zany izy miresaka amin'ny Moshe mikasika Moshe am'izay vaiha af Hachem bam vayeler ary ny atezerana Hachem izy zany dia potra ary nivoaka teo anatrehany zareo tezitra misy an'izay af zany kody ngeza be io af Hachem fa nivoaka ozy izy ny fahatezerana Hachem teo anatrehan'izy roa ary lasa ry zareo inona zavatra mitranga eo Hachem inona dikan'izany hoe lasa ועניו שר מעל האוהל והנה מרים מצורעת כשלג ויפן אהרון אל מרים והנה מצורעה zao izy izy nanjavona am'izay izy izy le zavona teo le zavona teo amin'ny nisiny Hachem niala teo ary inona zavatra nitranga feno abokana Miriam vokatry ny Lashonara io zany le toerana afantarantsika fa ny Lashonara mitondra abokana na misy zavatra mitranga eo amin'ny hoditra n'le olona zay mpanao Lashonara ary inona izy ny lokon'le hoditra rehefa tratran'izay dia ine Miriam dia sao ka shaleg tahaka ny neige zany lokon'ny la neige fotsy tsy zany no satria masy dia misy mihevitra hoe rasiste le olona tsy hoe zany hoe tsy tia fotsiny zay fa mamaky boky tsika eto tsy mamorona za fa mamaky tsy boky mihitsy ary vakitsika fa Torah vokatry ny Lashonara ny afotsiny ny tratrany afotsiny abokana Miriam tahaka ny neige izy ina moa neige amin'ny teny gasy so dia fantatry Rabbi Yeshua ny neige amin'ny teny gasy tsy haiko na miteny la neige ve zany sa neige le reny hoe glasy karazana glasy fotsy fa milatsaka avy any an-danitra to tsy fantatry dikan'ireny amin'ny teny gasy ny inona zany antsoina hoe oram-panala sa tsy izy zany oram-panala mihitsy zay zany le izy oram-panala shalom shalom toda raba abanita anna mun ato amin'ny studio neige dia zay zany ozy izy tratrana bokana Miriam dia lasa fotsy dia afaka mametraka fantatry hoe ny azontsika amin'izay matoa lasa fotsy le olona inona ny lokony voalohany apetrako amin'ny rabanita azafady fa Rabbi Yeshua ny fanontaniana raha ohatra ka nisy olona anankiray lasa fotsy inona zany lokony nanao Lashonara fa inona ny lokony hoditra n'le olona taloha raha ohatra ka lasa fotsy izy mainty toda ka raha Miriam sy Aharon zany tratran'le abokana dia lasa fotsy dikan'izay mainty zareo mazava tsara le izy mazava ho azy ary rehefa reo mainty satria ireo raha lahy sy raha vaviny Moshe zany inona koa ny lokony hoditrany mainty toda mainty averina ihany satria io tsy resaka hoe eto zany tsy mieritreritra fotsiny hoe le hoditra mainty no ambony no ambany tsy izay le zavatra fa misy tsika zao resaka anankiray tia toerana anankiray fotsiny ahitana an'izany hoe tanànaky Moshe sy Aharon sy Miriam mainty
voalohany zay. Fatarisika koa fa anatin'ny Pirkei de Rabbi Eliezer misy boky anankiray zay miteny mihitsy hoe taranaky Shem sy taranaky Ham izy roa samy mainty. Ny anankiray mainty ary tsara endrika, iza zay Shem, ny anankiray mainty tahaka ny goaika. Goaika moa corbeau raha tsy diso. Goaika tahaka ny goaika, ny taranaky Ham samy mainty izy roa. De iza nefa avy amin'ny Shem ny nipoiran'ny Abraham, Yitzhak, Jacob sy ny foko 12. Foko 12 anisan'ny foko 12 taranaky Levi. Levi nipoiran'ny Moshe. Karaha Moshe zany mainty mazava tsara fa izy rehetrarehetra reny loko ara-batana io, lokony hoditra mainty. Fa atao mbola tsy zay ny zavatra resana eto, tsy zany tsy resaka hoe mapiavakavaka hoe iza ny ambony iza ny ambany fa mila mamaky texte isika, inona ny zavatra voasoratra ato. De vitan'izay tsy vitany fotsiny hoe rehefa hoe mainty zany ianao de masina, na rehefa fotsy ianao de hoe misy aretina, tsy zay mihitsy satria miaraka amin'ilay hoditra ara-batana misy koa ny antsoina hoe lokon'ny fanahy zay na fotsy na mainty, tena marina izy. De eny na de fotsy ara le olona fa misy fahendrena, mila fantarina fa tafiditra anatin'ny antsoina hoe rohany Rocher na dingana ara-panahy fa mifandray amin'ny antsoina hoe aizina Rocher. Fa zay zavatra zay koa mbola tsy zao miresaka an'izay vezatasemy. Dikan'izay koa na olona mainty hoditra raha ohatra ka tsy mitoetra ao aminy ny fahendrena araka ny anaratsika rehetra ao anatin'ny sary Kedosha, misy karazany efatra ny fahendrena. Vezatasemy efa fantatsika izay. Raha tsy mipetraka io na mainty sy ahoana ranao de tsy afaka manana ny dingana antsoina hoe Israel na atsotsika fotsiny hoe tafiditra amin'izany antsoina hoe loko ny taranaky Shem. Zay fotsiny angambany hoe teneniko zao. De zay zany ozy izy. Lasa fotsy tahaka ny ora ina izy teo? Adinoko izy teo. Fotsiny. Oram-panala. Ary mitodika tao amin'ny Aaron ozy izy mitodika tamin'ny Miriam ozy izy Aaron ary tazany hitany fa tratran'ny abokana izy ny Tsoraat. Vezatasemy de mitohy am'izay zany. Fa ndao am'izay tsika miverina satria miverina eto amin'ny Benishray am'izay zany tsika zao. Zao am'izay zany ozy izy. Etsika zany no anomboka vezatasemy. Veine yadua ki tukaf haemuna shel hatzadikin hem hatzadik hem bemoach ou velev mipne ki pa'alot evarim zafadi elu hem hamachshava ve'akavana שבזה אין ניקח האדם אפילו למלאכים, כי אם רק השם יתברך, הוא יודע תעלומות לב. Zany rasana raka ny kortany teo aloha dia mety tsy mahasarosarotry kely fa izatsika ihany manazava azy teneniny zany Benishray. Zao zany ozy izy fa fantatra fa ny heriny ny fatokisana emona zay le hoe ohatran'ny Moshe eto izy Neeman ny hitantsika mitovy ny ray mitsoratra zafady ny fototeny Aleph Mem Nun. Moshe ozy izy dia azo atokisana Neeman fa natidikatsika le hoe Neeman zany azo atokisana voalohany indrindra. Inona am'izay ozy izy ine yodaky ny heriny emona mitovy ihany Aleph Mem Nun ny fototeny fa emona ndray izy lasa ohatran'ny hoe fatokisana na finoana. Fataro ozy izy fa ny tsadika anankiray ny heriny emonany dia mipetraka aiza ao anatin'ny toerana antsoina hoe atdo moach sy lev ny fo araka ny fanazavantsika tao amin'ny parasha voalohany tao amin'ity fanazavana voalohany ity. Ki pa'alot evarim elu hem amahshava ve akavana satria ozy izy fataro fa ny hery na zavatra ny zavatra mipetraka ao anatin'ireo taovana anankiroa ireo na ny atdo sy ny fo dia ny antsoina hoe mahshava sy kavana. Ny kavana ao anatin'ny fo.
kavana na antsoina hoe intention amin'ny teny frantsay dia ny marche-avant, ny pensée, ny zavatra eritreretina anatin'ny ati-dondra izy, mitoetra hozy izy. Rehefa mieritreritra araka ny fantatsika, olona alohan'ny manao zavatra ka mieritreritra, mampiasa ny saina, mampiasa saina zay ny tenintsika, dia maka fotoana izy, inona ny taova miasa amin'izay fotoana zay, ny ati-doha. Zay no antsoina hoe dinga antsoina hoe marche-avant. Dia rehefa manao ndray kavana ndray tena hoentin'ny fo. Ao am-po, ataontsika hoe ao am-fo madio no anatanterahana ny mitsivaty rehetraretra ny Hachem. Inona no dikany hoe fo madio? Fo tena hoe mitodika ho an'ny Hachem rehetraretra ny zavatra rehetra atao, fa tsy hoe misy anjarany tiantsika ho azo, ohatra hoe manatanteraka mitsivaty satria te hanam-bola, na manatanteraka mitsivaty satria te hiakatra ny dingana spirituel, na misy zavatra andrasana zany amin'ny zavatra tanterahana. Amin'izay fotoana zay mbola misy ezaka atao zany amin'ny fahitsiana, fanadiovana ny fo. Zay no antsoina hoe kavana. Ny kavana zany manomboka zao fantatsika, toetra eto amin'ny fo. Dia rehefa manao action na rehefa manao mitsiva anankiray dia zavatra voalohany angatana, ary zay ny fataon'ny Mekubalim ireo olona mpianatra saody sy manatanteraka ny mitsivoty ny Hachem fa miaraka amin'ny kavana fa tsy manao action fotsiny. Dia fantary fa ireny ihany rehefa maritra amin'izay dingana zay zany efa manantona ny dingana ny Moshe. Manino? Latsozasika. Manino zany teny an'izay? Alors, marche-avant le kavana. Chez basé nikar Adam afilu le malachim. Io izy zay mahatonga ny Adam avo kokoa noho ny anjely. Malachim, anjely rehetra, au pluriel le izy. Raha ohatra hozy izy ka olombelona mavita mitazona ny fony, tsy hoe mitazona zany fa mitandrina mba ho adio, tsy vitan'izay fa ny sainany koa madio. Fantary hozy izy fa izy ambony no anjely. Ki im rak Hachem idbachar ou yoda ta'alumot lev. Dia fantary koa hozy izy fa Hachem rery ihany no mahafantatra ny zava-miafina anatin'ny fo. Tsy Hachem rery, rak Hachem rery zay, rak Hachem. Ino dikan'izay? Raha ohatra ka manatanteraka mitsivoty fa misy tsy ho an'ny Hachem nanaovana azy fa misy zavatra hafa miafina ao, dia mihevitra antsika hoe tsisy olona mahita satria anatin'ny fo zany tsy resahana le izy. Zavatra miafina zany. Fantary hozy izy fa na dia amin'izay fotoana zay ny zavatra kely na dia zavatra kely misy ao anatin'ny fonao, hitan'ny Hachem ta'alumot zava-miafina ao anatin'ny fo izy mahafantatra azy. Hachem idbara yadoa, avy amin'ny hoe da'at, fahaizana, fahalalana. Uma she mehashev ha Adam be mocho, ary ny zavatra rehetrarehetra koa izy izay eritreretin'ny olombelona ao anatin'ny sainy. Ino zany dikan'izay? Na misy olona zany hoe mampiseho hoe be fo izy, misy manao ezaka, ataontsika hoe any ivelany izy manao asa soa. Fa tsy amin'ny fo madio nanaovana azy fa amin'ny fo ohatran'ny hoe te asa soa fa ohatra hoe na handoka olona na misy zavatra tadiaviny ao. Satria misy zavatra nieritreretiny koa zany. Fantary hozy izy. Fa na dia any amin'ny ivelany ary ohatran'ny hoe olona tsara endrika ilay olona hoe tsara fanahy, fa ny zavatra ao amin'ny rehetrarehetra hoe tsy mety ao anatin'ny fo fantatry Hachem daholo. Tsy vitan'izay fa zavatra ao anatin'ny sainy koa. Raha mieritreritra izy hoe ty ataoko amin'izay hitan'ny olona za fa ohatran'ny hoe mahay manao Torah, manaraka lalàna. Tazana zany hoe ty zany hitany hoe juifa nefa rehefa sanatrin'izany any trano, any amin'ny toerana miafina, trano toerana tokana ho anazy, manana fihetsika tsy mendrika izy. Na hoe manao lashonara araka ny zavatra tenentsika eto, miresaka mikasika ny olona anankiray, manaratsy an'ilay olona, tenenina ilay zavatra rehetra ataony hoe ty tsy mety, ty olona ty ohatran'izao, ty olona ty tsy azo atokisana sy ny sisa, miresaka zavatra an'izay miafina. Anao zany ilay olona zany mihevitra hoe miafina. Fa fantary hozy izy fa Hachem mahita ary mahafantatra tsara ny zavatra rehetrarehetra miafina ao, na ao anatin'ny fo, na ao anatin'ny ati-doha, zavatra eritreretina. Chez où idbachar levado makira be marshava ou be kavana. Dia fantary koa izy fa Hachem no mahafantatra ary nametraka an'ireo zavatra anankiroa reo, inona ilay zavatra anankiroa? Marshava sy kavana. Hachem no nanome an'izay marshava sy kavana zay ho an'ny olombelona. Dia ny olombelona no ampiasan'izay.
satria reo fitaovana tena marina. Fitaovana ho ampiasain'ny olombelona hanompoana any Hachem mba ho lasa mpanompo araky ny Moïse, Moshe. Satria Moshe le hoe avdi Hachem na avdi Hachem azafady na mpanompon'ny Hachem. Inona ny fitaovan'ny Moshe nazahoana an'izany dingana avo be zany satria nataony tandremany tsara mihitsy ozy izy ny fony sy ny atodony. Zany tena an'izay fa lasa vakitsika benishray mihitsy milaza zay. Velachen malache marom omrim. Zay ozy izy mahatonga an'ireo anjely any amin'ny tontolo avo be. Omrim baruch kevod Hachem imekomo. Zay zavatra tenentsika amin'ny vidintsika miteny an'izay, lasa bezaka fantaniana, Rabbi Yehoshua. Amin'ny vidintsika miteny an'izay baruch Shem kevodo leolam. Baruch Shem kevod malchuto. Baruch kevod Hachem imekomo. Bezat Hachem. Any amin'ny Ezekiel apelantsika zany efa tena zay. Fa ny tiako tenenina hoe tsy tiako tenenina fa tiana benishray tenenina eto hoe fataro izy fa rehefa antsika zany mamaky an'ity baruch kevod Hachem mimikomo, io tenenina rehefa amin'ny arvita. Rehefa mitentsika hoe rehefa misy minyanina, zay matsy mahatonga rehefa misy minyanana olona folo dia tenenina hoe Barichu et Hachem amevorach. Dia mamaly ny taramiangona baruch kevod Hachem mimikomo. Vérifier kely fotsiny mety tsy amin'ny arvita fotsiny zay. Antsy amin'ny arvita azafady diso izy teo satria amin'ny arvita tsika hoe baruch Hachem amevorach leolam vaed, zay ny valiana. Fa baruch kevod Hachem mimikomo io anatin'ny bokin'ny Ezekiel azafady. Bezat Hachem. Io zany ny anjely no mamaly an'io kasika ny Hachem hoe akasitrahana baruch zany benira, amena bénédiction, amena fahasoavana izy ny voninahitra ny Hachem any amin'ny toerana misy azy satria iny zay toerana misy azy, toerana haran'izay avo indrindra, tsy takatry ny anjely malache. Fa raha ohatra ozy izy olombelona zany natazona ny fony mahitsy sy ny fisainany mahitsy dia tonga midingan'ny Moshe, tena tonga any amin'ny toerana antsoina hoe mimekomo any amin'ny toerana Hachem io izy zany le olona ary afaka miresaka mivantana ary tahaka ny Moshe araka ny vatisika teo PLP. Dia ozy izy hoky mekomo le mata. Fatariko ozy izy fa io toerana faran'izay avo zay derano anjely any Hachem io izy any amin'ny toerana avo izy io fa fataro io toerana io izy le mata misy koa eto amin'ity tontolo aty ambany aty ary aiza ny toetra io zavatra io toerana io be tartonim ou bemoa ou velev. Zay mahatonga ny hoe tandremana tsara ny fo sy ny atido satria le toerana izay deran'ireo anjely ireo izy izy tsy aiza koa fa ao anatin'ny lev sy moa na ny fo sy ny atido. Ina dikan'izany ny anjely zany midera an'le toerana tenenin zareo hoe misy tokony amena voninahitra ho an'ny Hachem. Aiza io toerana io? Ao anatin'ny olombelona. Aiza ho aiza anatin'ny olombelona na anatin'ny fony sy ao anatin'ny saina. Ka raha izany vatan'ny olombelona tsirairay manana an'izany, tsy hoe zanak'Israely irery manana fo sy ny atido fa ny olombelona rehetra rehetra. Dia ahoana zany? Rehefa mahay mitazona an'izay le olona izy dia manana dingana tahaka ny Moshe. Dia ahoana zany? She
Mikraim echal Hashem satria reo izy le natsoina hoe echal Hashem na ny ireo echal le varavarany Hashem zay le ny anaratsika eto ambony to varavarany Hashem idiran'ny fahazavana na idiran'ny shrinany Hashem kemo shekatavno shekatov araka n'izay voasoratra tary ambony de kevodo ary ny fanomezany voninahitra any Hashem izy mir bahem de utazana ao anatin'ireo tova roa reo ki u levado hayode ma she betocham satria rehefa manome ano zany satria ny Hashem izy araka ny teny averin'ny ben Israel mamerina foana izy satria mba ho fantatra azo tsara zany le zavatra tiany ambary fataro izy fa ao anatin'ireo varavarana tenintsika teo hoe echala le fosiny atidoa fatany Hashem daholo ny zavatra nitranga ao tsisy zavatra miafina na ny ray azy tena madio ny fototra ny fon'ny olona fantatra raha ohatra ka misy loto fantatra na de misy mampiseho arany mihetsika misy fihetsika tsara ao velany fantatra foana zany zavatra vetivety fotsiny ny zavatra ataoko kely fotsiny vetivety fotsiny Ok, shalom shalom, abi aina tonga su. Sini misy fanontaniana ty tsy mitovy amin'ilay abokana tsotra hita amin'ny fotoana izao ve izany ilay nahazo any Miriam. Ny ahoana zany tsotra betsaka amin'ilay fanontaniana tsotra betsaka le abokana resanao araky ny tenenin'ny voasoratra anatin'ny Torah tahaka an'ilay la neige ny abokana vokatry ny shalom ny abokana vokatry ny lashon hara ny mampiavaka azy fanaratsiana olona dikan'izay ny abokana vokatry ny hoe miresaka mikasika ny olona anankiray anao nefa tsy eo le olona na manao miteny zavatra mikasika azy fotsiny na tsara io na ratsy de efa tafiditra anatin'ny lashon hara ny mampiavaka an'izay abokana azo am'izay izy lasa fotsy tratran'ny abokana tahaka ny loko fotsiny na neige fa misy karazana abokana maro tsy voatery fotsiny hoe lashon hara no mitarika ny abokana satria raha nanaraka ny cours tao anatin'ny Sha'arei Kedusha pirkei avot azafady nianarantsika tamin'ny farany teo niresaka Rabbi Chaim Vital ao anatin'ny Sha'arei Kedusha miteny hoe fatao izy fa nga ava na ny feboibona sy ny fahatezerana kaas de mitondra koa abokana fa abokana miafina sy miteny izy hoe fotsy sy miteny izy hoe mena sy miteny ny lokony fa misy abokana fa ao anatin'ny amin'ny toeran'ny vatana anankiray zany tsy tazana ina dikan'izay karazana abokana vokatry ny atezerana misy karazany maro zany ny abokana zay zany ny azoko maro tsy haiko namaly an'ilay fanontaniana ve zay tasay ny kasika ny lashon hara foana zany no mitondra ny abokana lasa fotsy sy ny hoditra misy zany ohatra avery kany izy tsy hoe resahana ratsy fa na hoe hitsarana olona tsy izay mihitsy ny tanjony fa
manome zavatra fahaizana zany fahalalana zany toraha hoe fataro izy fa ohatra zany hoe misy olona anankiray zao mainty ny lokony de misy karazana ohatran'ny hoe tasitasy fotsy zay eo amin'ny vatany ny fanahy ny olo zany tany aloha misy tikonina satria zay misy tantara io mila fantarina daholo misy tikonina zany fanamboarana rehefa miverina eto zany izy io fanahy io miverina amin'ity tontolo eto indray satria misy otana ataony tany aloha de mila miverina izy manamboatra an'izay de fataro izy fa misy dikan'le tasy eo amin'ny vatana misy dikany zay fotsiny no azo resahana zay namaly le fanontaniana hoe zay rabanita ana azafady tsy namaly de tohizana kely mety vitantsika ndray لكن أسجد ها نبيئم بنبوءة بروح القدس تلوية بكدوشات بتحارة شل شني أفريم إلو تي بنيشخاي فتارم زيوزيز أم زي فانا فبسيك ريتريتا زيوزيز فردينغنا ريتريتا سيني زاوات ريتريتا مكاسكان فامنانين نبيئم mpamnany be nevoa araky ny faminanina ataony zareo tsy ditan'izay sy roa hakodesh zay nadika hoe fanamasina fa roa hakodesh fitaovana anankiray fampiasan'ny mpaminany azahoana mijery ny zavatra efa mitsanga sy mitsandraka ny zavatra efa ho avy raha miteny gasy izy mpanandro tsy mpanandro fa ataontsika hoe mpanandro olona mafantatra ny ho avy fataro izy fa reo zavatra rehetra mikasika ny faminaniana sy ny roa hakodesh no izy dia miankina talohy amin'ny fahamasinana sy ny fahadiovan'inona an'ireo tova anankiroa reo izay fo sy saina vitiligo ve zany izy vitiligo zay le izy averikany le izy tsy tsarana olona fa fampianarana izy le izy fataro hoe raha ohatra zany misy olona manana an'izany ka mamaky tora izy ka te hiova amin'izay toetra zay de ny zavatra ezaka tena ataony zany ny vitiligo misy Rabbi Chaim Vital miresaka an'izay io izy ilay dingana faran'izay avo indrindra amin'ny resaka gaava na feboebona sy dikan'izay koa zany sy ny fahatezerana ny fanazavain'ny Rabbi Chaim Vital any ny olona tratran'izay hoe vitiligo zany le ho an'izay tsy mahafantatra vitiligo le olona tena lasa fotsy be daholo izy zany hitanao izy fa mainty toy misy trait mainty fa lasa fotsy ny vatany rehetrarehetra ary ny sisa fatarina ozy izy sy zany tena an'izay averikany sy zany ny tsara fa mianatra atsika satria mitandrina anampiana olona ny Torah de rehefa te hanampy ianao mila mahafantatra ny tenanao fataro ozy izy Rabbi Chaim Vital fa ny olona ohatran'izay ozy izy avo be ny gahavany ary misy atezerana lehibe ao anatin'le olona ary vokatran'izay ozy na tonga ny rehefa nidina teto le fanany de nampidirina anatin'ny vatana misy an'izany satria zay ny tikonina an'le olona zany mora tezitra ary vetivety de mametraka ny tenany amin'ny toerana avo misy gaava de ny dikan'izay rehefa mamaky amin'izay tsika ao anatin'ny Sha'arei Kedusha ny olona io ohatran'izay zany olona moramora aminy ny manambany olona mametraka ny toerany mametraka ny tenany amin'ny toerana avo izy no mahafantatra fa ny sisan'izay tsy mahafantatra de ambanina le olona na ary tsy matahotra mihitsy izy zany manaratsy ny olon-kafa zay mety hoe zay averiko le fanazavana io efa nianaratsika anatin'ny Pirkei Avot na manaratsy izy olona mitovy dingana aminy iny ihany no aratsiny satria fantany fa izy zany no rehefa ambaniny le olona de izy zany lasa ambony na misy sasany misy le olona tena amin'ny dingana antsona hoe vitiligo na hoe vatany rehetrarehetra lasa fotsy tsy matahotra izy na olona mitovy dingana aminy na olona farany ambony noho izy tsisy atahorana fa de tena de aratsiny foana zay tsy zany tenan'izay averiko ihany fa manasa anareo mijery ny cours tao aloha mikasika an'izay hoe misy amin'izay fotoana zay izy tena ny vatan'le olona rehetrarehetra mihitsy no tratrany antsona hoe tsaharatsy na apokana lasa fotsy.
namaly dia le fanontaniana le izy zay tsy namaly. Dia zay hozy izy ny faminaniana sy ny dingana azahoana antsoina hoe Ruach HaKodesh zany dia mila mifandray tsara amin'ireo tovana anankiroa antsoina hoe fo sy atidoha ary mila fahamasinana sy fahadiovana mandrakariva raha te azo an'izany dingana zany. V'kol mekadshehen وتحرم יותר ישיג ברוח הקודש ביותר מאחר שהייתה השגת משה רבנו עליו השלום. תשימי, waan zay olona anankiray hozy izy tena miezaka foana mitazona ny fahamasinana zavatra rehetrarehetra, lalàna rehetrarehetra miaro an'ilay fanahy mba ho masina sy ataony zavatra rehetrarehetra azahoany fahadiovana, taharot. Tena hoe zay zavatra zay fotsiny zany no ataony eo anaty hoe zavatra fotsiny, zay no ezahany eo anatin'ny fiainany. Fataro hozy izy avita atratra ny dingana ny Moshe Rabenu ka amin'ny resaka hoe Ruach HaKodesh be yoter me'achar voalohany indrindra zany izy mahazo ny dingana hoe Ruach HaKodesh fa faran'izay avo mihitsy satria anatin'ny antsoina hoe Ruach HaKodesh na atosika foana izy hoe nadika hoe fanahy masina fa izy zany dingana anankiray anatin'ny faminaniana. Ao anatin'io feno dingana maro. Dia fataro hozy izy fa raha ohatra izy zany mila mitazona an'izay fahamasinana sy fahadiovana zay farany avo indrindra ny Ruach HaKodesh no azony. Ary tsy vitan'izay raha mbola mitohy izy dia hoe me'achar shehayeta hasagat Moshe Rabenu tonga amin'ny dingany Moshe Rabenu alava shalom. Benevoa de Ruach HaKodesh amin'ny dingana faminanian'ny Moshe Rabenu misy ny tratran'ny olona io ary tsy vitan'izay fa amin'ny Ruach HaKodesh farany avo indrindra. Dia araka ny vatantsika teo koa tsy avy amin'ny alalan'ny nofo no azahoany faminaniana fa avy amin'ny tonga dia eny vatana ary hitany vatana Hashem miteny azy hoe zao ny zavatra mitranga ary izy tsy ho faty raha vao maheno an'izay feo zay ary mahita ny Hashem. Yoter mikol sadik ve nevi ary io izy dia dingana zay avo indrindra mihoatra n'ireo sadikim sy neviim rehetrarehetra rehefa zay no tandremana. Tsika zany mamaky fampidirana ny alaha fa raha tena fantatsika zany hoe inona ny tanjona Ben Ishrael tonga dia mitenen'ny Ben Ishrael hoe fataro raha te ahazo ny dingan'ny Moshe anao ary antsoina hoe mpanompina Hashem zay azo ametrahana toky, arovy ny fahamasinan'ny fonao sy ny fahadiovan'ny sainao. Arovy tsara, tandremy tsara mba tsy ho hisy loto, tsy ho ahity, tsy ho vilambilana. Ny fantatsika fa ao anatin'ny fo misy ny midotraot na ny toetra ratsy. ומוכרח שהיה לו קדושה וטהרה בשני איברים מואר ולב יותר מכולם. Naverina izy satria ny olona anankiray ohatran'izay izy dia mitandrina ny fahamasinana sy ny fahadiovana ny tova anankiroa zay tenentsika teo atidoha sy ny fo. Ary io misy no mampiavaka anazy zany amin'ny olona rehetrarehetra. Velachem nikra Moshe ish ha Elohim. Zay hozy izy natonga Moshe antsoina hoe ish olona ny ha Elohim. Olona ny Elohim, ish Elohim io zany manomboka androany dia fantatsika Ben Ishrael kôdy fa ny kôdy eo ambadika an'izay olona madio fo ary madio ary masina, ara-po sy ara-tsaina. Zay zany ny olona anankiray vao afaka antsoina hoe ish. Ki moar lev aula de mispar Elohim. Fataro izy fa le anarana amin'ny teny hebreo ny atidoha sy ny fo zay antsoina hoe moah sy lev rehefa alaina ny lanjanisana na gematrian'ireo renitsoratra ireo dia manome Elohim. Rabbi Yehoshua afaka amenao anazy ny lanjanisan'ny Elohim azafady raha fantatrao. Elohim. Misy fanontaniana ty zany fantaniny ana Rabanita ana monina ato amin'ny studio hoe dia tsy mahazo miresaka momba ny olona iray mihitsy zany ve
ve zany mba tsy anaovana ilay lasonara. Zay ny tokony ho izy. Zay ny tokony ho izy. Misy lalàna mihitsy maromaro mikasika ny lasonara. Ataontsika fotsiny eo amin'ny ankapobeny zao resantsika. Ny lasonara zany ny olona anankiray zany miresaka amin'ny olona anankiray hafa mikasika ny olona tsy eo anatin'ny efitra misy anao. Tsy tazanao zany le izy. Nalàna ny olona miteny tonga de tratran'ny izy natsoina hoe mpanao lasonara. Fa tsy vitan'izay ny olona miaino le lasonara dia anisan'ny tafiditra ao anatin'le mpanao lasonara satria miaino izy. Zay no mahatonga ny olon-kendry raha vao mipetraka amin'ny toerana anankiray izy, hoe miara-misakafo ka eo amin'ny latabatra io misy olona manomboka manao lasonara, mpanao olon-kendry, mitsangana izy de miala eo satria tsy afaka miteny ao, taneo fa lasonara, tsy afaka miteny, fa miala izy iarovana ny hoe mba tsy tafiditra amin'ny lasonara, tsy hoeniny le izy satria raha vao maheno anao resaka ny olona anankiray fotsiny miresaka, henonao ty olona ty ohatran'izao, ty raha ty ohatran'izao, ty olona ty manambady manao si, maninona miresaka an'izany? Tsy ilaina zany, zavatra tsy tokony resahana le izy, fa maninona ny resahana, matoa anao miresaka de efa tafiditra anaty antsoina hoe lashon hara. Ina dikany lashon hara? Lashon lela, hara izay ratsy lela. Ina dikan'izay miteny zavatra ratsy mikasika ny olona anankiray, manaratsy olona. Tsy mahazo miresaka mikasika ny olona mifanaratsiana io na fitenenana zavatra marina. Raha ohatra hoe misy olona anankiray zao tena hoe fantatra izy, na hoe tsy hoe fantatra, nangalatra izy de eny tratra zany rehefa izy hoe tratran'ny polisy, de miresaka amin'izay ny olona ty ivelany hoe ty olona ty mpangalatra, nangalatra an'izao, resahana izy, zarainy zany le zavatra eniny, tsy diso le zavatra teneniny, zavatra nitranga mihitsy le izy, nefa zany efa lasonara satria tsy mametraka fanontaniana inona ny tombotsoa azonao amin'ny fitenenana an'le zavatra. Tsisy tombotsoa fa ohatrany hoe resahana fotsiny mba tsy haiko inona, zay ny fanontaniana apetraka hoe inona ny tanjony hoe iresahanao an'le olona, na hanatsara anazy ianao na hanatsy anazy ianao, fa maninona anao miresaka amin'ny olona tsy eo eo anatrehanao. Zay mahatonga an'le hoe raha ohatra zany olona mahay mitazona an'izay de mahavita miresaka eo anatrehana Shem, satria le tavatra ny tazomina hoe mba hoe tsy resaka amin'ny olona tsy eo anatrehany de manome hery ho an'le olona anadio ny fony sy ny sainy, de efa miakatra zay ny fony sy ny sainy zay de afaka miresaka amin'ny Shem mivantana izy mitahaka ny Moshe, fa ny olona anankiray ozy izy zany. Zay ny ianarantsika eto hoe inona ny dikany lasonara? Miresaka amin'ny olona tsy eo anatrehanao. Satria ianao tsisy tahotra ana Shem ary tsy matahotra an'le olona koa tena Hashem ny tena izy, tsy matahotra ana Hashem anao hoe io olona io koa Hashem ao anatin'le olona na de nanao an'le ratsy izy nanao ny zavatra tsara, inona ny resahanao an'le olona? Nefa le olona tsy eo anatrehanao, dikan'izay rehefa misy zany le olona nanao an'izay de tsy afaka mipetraka miresaka eo anatrehana Hashem koa zany izy, satria ohatrany hoe zay ny antsoina hoe mida keneged mida na mesure pour mesure. Satria ianao miresaka amin'ny olona tsy eo anatrehanao de tsy afaka mipotra eo anatrehana Hashem anao, hoe tsy ho zakanao mihitsy rehefa hoe mipotra efa hoe eo anatrehanao Hashem. Angambany mazava zay vezatra Hashem. Misaotra betsaka amin'ny fanontaniana. Shalom Rav. Fanontaniana ny Rav teo hoe valeur numérique ny Elohim. Aleph 1, Lamed 30 et 5 Yud 10, même 40, 86. 86 tout à de fatarana zany totaly Rabbi Yehoshua. Fa les atdo sy fo amin'ny teny hébreu, moah sy lève de mitovy lanjanisa na gematria ny Elohim. Zay zany mahatonga ny hoe rehefa miteneny rehefa amin'ny kôdy zany tsika anatin'ny Torah mahita hoe Moshe ish na Elohim. Fataro ozy izy fa ish voalohany indrindra azo rehefa tazominao ny fo sy ny sainao, ary tsy vitan'izay fa le hoe Elohim. Zay mihitsy ny lanjanisan'ny fo sy ny sainy sy ny atdo. Zay shekatov lo chen avdi Moshe bekol beti ne'eman. Zay le pasoky resantsika teo ozy izy. Hoe tsisy olona, tsisy mpanompo tahaka ny Moshe ozy izy ao anatin'ny tranoko, zay azo nametrahako toky. Kelomar bechol beti, de miteny koa izy anatin'ny pasoky io ao anatin'ny tranoko ray manontolo. Hem
hamoavy alève fataro izy fa rehefa aza mieritreritra anao izy hoe tranona Shem zany izy de misy tranona Shem fa eo izy code izy Benishray code le trano itoeran'ny Hashem ao anatin'ny vatan'olombelona anankiray inona izy io ny atidoha sy ny fo zay miverina foana le izy satria ao no mitoetra Hashem rehefa manamboatra zany anao trano madio no andraisana ny Hashem fa tsy trano maloto sanatria zany ohatra hoe maka manasa olona ataontsika hoe manasa mpanjaka zany olona anankiray de inona nataonao manadio trano mba ho adio tsara le izy hoe mendrika anomena haja sy voninahitra ho an'ilay olona hiditra ao anatin'le trano tahaka an'izay io izy ny trano Hashem ao anatin'ny vatan'olombelona fatara zany fa rehefa maloto ny vatana de ohatrany hoe sanatria zany tsy manome haja sy voninahitra an Hashem hiditra anatin'ny vatanao tsy toetra ao mihitsy izy mpanjaka raha ohatra mahita an'izay toerana ohatra zany tsy hiditra anatin'ny toerana maloto mihitsy ny mpanjaka ka indrindra Kalva Homer indrindra ka mpanjaka ny mpanjaka Hashem zay zany le tiany Benishray resahana eto Shem bete Shesham Tasheva Shekhinat Bekva satria zay izy reo izy le toerana na le trano itoeran'ny Shekhinan'ny Hashem mandrakizay tsy any amin'ny maso tsy any amin'ny tanana tsy any amin'ny ataontsika hoe tova hafa fa ny fo sy ny atidoha ve ny eman ho ary izy zany de mametrahana toky be kidushatam ou beta aratam fataro izy fa ny olona afaka ametrahana toky olona misy hasina feno hasina ary olona madio anzay mahazo an'le izy mahazo an'le izy ina khaina aveo kay fa dikan'izay zany raha ohatra ka misy olona aloha avela zay fa manjary izy tsy hoe tsy zarana olona aveo kay tsy fitsarana olona le mitanjona eto tsy mitsara olona mihitsy tsika fa fianarana voalohany indrindra raha ohatra ka te tsara hoe hitondra fitsarana olona atombohy amin'ny tenanao ny fitsarana fa aza miresaka tenan'olona hoe za zany aiza ho aiza mikasika an'izay mikasika ny hasina aiza ho aiza misy anahy mitandrina hoe za amin'ny sakafo hoaniko amin'ny cache-foot sa mbola misakafo any ivelany mitandrina hoe za amin'ny fitaovana ampiasaiko rehefa misakafo nataoko mikive ndrely izy sy natao mikive mitandrina hoe za eo amin'ny zavatra teneniko manao lasonara hoe za sa miresaka rehefa miresaka za na miresaka mikasika ny Torah na miresaka ny zavatra ilaina ohatra misy olona miresaka ohatra hoe miarahabanao de mamaly ianao fa tsy hoe tsy manao tsy hoe fahalalam-pomba tsy mamaly fa tandremana foana ny lasonara sy ny motsi shemcha de koa anankiray dingana anankiray mitandrina hoe za mikasika ny masoko ny zavatra jereko hoe mandehandeha ny masoko sa mijery zavatra tokony tsy jerena fahamasinana zao zany resaka ny sokajy ntsona hoe hasina zany zay sy vitan'izay madio ve ny vatana manao mikive ve za rehefa mivoaka any amin'ny trano fivoahana hoe mampiasa rano sa ohatran'ny fataon'ny zany tena zay fa Benishray anatin'ny lalànany ohatran'ny fataon'ny Europeanina hoy izy mampiasa taratasy satria tsy afaka ny loto amin'izay sy ny sisa reny lalàna rehetrarehetra reny fitazomana ny hasina satria iarovana ny fo voalohany indrindra zay tsy vitan'izay manao mikive ve za rehefa vitan'ny fadimbolana sy ny sisa ho an'ny vehivavy zay taharata misy paha zay ny fahadiovana ao anatin'ny fianakaviana tandremana tsara an'izay rehefa tonga ve ny fadimbolana ny saraka mihitsy ny mpivady misy toerana fandriana anankiray ho an'ny vehivavy fandriana anankiray ny lahy ny fomba taloha ohatran'izao rehefa tonga ny fadimbolan'ny vehivavy misy toerana manokana any ny vehivavy mipetraka de any izy lalàna koa taloha tam'izany anaty Torah koa izy ny tena marina fa amin'izao ma tsy de tsy manaraka rehefa tonga ny fadimbolan'ny vehivavy tsy mahandro sakafo ny vehivavy satria misy hoe tomaty maity na loto avy amin'ny fahafatesana de iny tomaty midakona izy de iny mahatonga ny vehivavy hoe atokana izy mandritra an'izay vanim-potoana zay tsy miara-matory zay toerana rehetrarehetra ipetrahan'le vehivavy rehefa nida zay izy amin'ny teny hebreo nida na fadimbolana tsy misy olona afaka mipetraka eo ambonin'ny toerana iny raha ohatra ka mikitika vilia sy sotro ho anazy amin'izy fadimbolana de iny tsy azo kitiny
tsy afaka manolotra rano amin'ny vadiny sy ny sisa. Zay alakha rehetra reny zany manomboka zao azo tsy hoe manomboka zao fantatra am'izay ny dingany ny antony. Tsy hoe ametrahana fahasahiranana ny taranak'Israely fa zay ny tenenina Shem anareo izy vahoaka masina am kadosh ki kadosh ani satria zaho izy Andriamanitra masina. De reo zany lalàna rehetra reo tazomana ny hasina sy ny fahamasinana satria ninona ny tanjony ary zay ny nataon'ny Moshe Rabbeinu ary vitany izy tamin'io fotoana io ny vahoaka rehetra lasa nanana Ruach HaKodesh sy nevoa na Ruach HaKodesh tantsika Ruach HaKodesh faminaniana satria nitazona ary nanaraka ny dingany Hashem. De zay ny tanjony nosara Afriky hatrizay matozy ny fampianarana ato mikasika ny alachot lalàna inona natao tsy vitan'izay fa mampianatra koa ny Sha'ar HaKedusha Sha'ar HaKedusha Rabbi Chaim Vital mikasika an'iny fahendrena ny toetra tsara ahidy satria reo no mitondra ny tarika ny olombelona manjary tsy manaja ny tsy mitazona ny fahadiovana ary feno loto ara-batana marina fa ara-panahy izy rehetra reo Bezat Hashem. Zay moa zany ny amin'ity Bezat Hashem le sujet sao de misy fantaniana aloha Rabbi Yehoshua. Le zavatra azavaisika mantsy eto lalina be satria efa hita fampidirana fotsiny zay tsika mbola tsy niditra anatin'ny alakha fa Bezat Hashem ataontsika tsikelikely am'zay zany hoe inona natao mikasika ny alakha amin'ny herinandro manaraka Bli Neder Bezat Hashem no atao zany ny alakha. Mbola misy paragraphe anankiray ary ty mbola tsy vitantsika satria ato tsika vao mahita an'le fampidirana am'zay mikasika ny hoe inona zany fidirana maninona Beni Israel resaka an'ireto fo sy ny saina Marshava sy Kavana alohan'ny resaka antsoina hoe Netilat Yadayim. Ato amin'ity paragraphe ity no azahoantsika ny valin'izay de amin'ny herinandro izy no tohizantsika. Baruch Adonai Olam Amen ve Amen. Misy fantaniana ve? Shalom Rav, mazava le tsy misy fantaniana zay menakavy. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Baruch Hashem, toda raba Rabbi Yehoshua sy ny fianakaviana rehetrarehetra, toda raba Rabbanit Anamoun atao amin'ny studio. Tsy tafiditra moa misy olona hoe misy olana tsy afaka ampidirina fa amin'ny fanoratana misaotra betsaka de mankasitraka koa ho an'izay nanaraka ao amin'ny Facebook sy YouTube. Misy amin'ny vina moa zay misy événement ho karakaranay anatin'ny Nosara Afriky fa mbola eo am-pikarakarana fa misy zany andro anankiray amin'ny 17 tamozy zay mbola hitako teneniko ao amin'ny Facebook le événement falisany andritra ny tontolo anankiray ianarana Torah Aleph de misy cours zany ataoko amin'ny teny frantsay de misy cours koa ataoko amin'ny teny gasy fa ho azontsika eo ny momban'izay événement zay Bezat Hashem ho zarana eo foana ao amin'ny Facebook Bezat Hashem. Zay zany amin'ity Shabbat Shalom Lekulam raha tsisy fanontaniana de raha misy fanontaniana de azo misalasala manoratra ao amin'ny Messenger amin'ny Facebook de amin'ny manaraka indray. Yom Tov, Shabbat Shalom Lekulam. Toda raba. Shabbat Shalom Rav. Shabbat Shalom Rav. Shabbat Shalom.